Go. Zany hoe zanagasikara zako aty any hatramin'izay nanambadiako izay tao tsy hitako izay fandehany hoe ohatry ny ahoana tokoa izany ilay mindely fa tsisy fahafinaretana ho ahy mihitsy ilay izy. Efa niteraka izahay roa, telo zanakay, efatra zanakay kanefa tsy hitako mihitsy ilay hoe mindely fa mindely fotsiny tonga ny anazy dia samy miala izany efa tsy haiko hoe inona no nataoko. Menatra be aho na niresaka amin'ny vadiko ary hoe ohatry ny ahoana izany tokony hatao. Mitaraina ny vehivavy fa tsy mahay milely ny lehilahy malagasy. Eny ary, inona no atao mba hahatonga ny orgasme vehivavy? Mila mijery ny atao hoe point G ianareo lehilahy. Efa nataoko ilay izy fa ho averiko ihany izany izao dia izao aloha atao ahoana mijery point G. Miditra ao anaty lavakory, ny ratsan-tanana no mandeha fa tsy lataka, tsy mety. Atsofoka lahy ilay ratsan-tanana atao hoe ity izany ity ampovoany ity mety, atsofoka ilay ratsan-tanana ampidirina moramora amin'ilay lavakory moramora ohatr'izao dia rehefa midona arỳ amin'ny farany arỳ ampakarina ilay izy avy eo. Jereo tsara fa misy karazana ohatran'ny bouton izay ao, ohatran'ny hoe baolina kely baolina kely izany dia io no kitihan'ny lahy dia atao ahoana mikitika anazy rehefa ohatr'izao ao anatiny ao izany dia ahetsiketsika ohatr'izao ny tanan'ny lahy. Amin'izay fotoan'izay dia mientana ilay vehivavy. Rehefa reraka ny ratsan-tanan'ny lahy anankiray dia atao ratsan-tanana anankiroa koa fa tsisy maharatsy an'izany, afaka dia avoaka tsimoramora. Miaraka vehivavy lahy dia mila manao gentleman, atao moramora dia ratsan-tanana anankiroa indray no atao dia ohatr'izay ihany. Ampidirina moramora ilay ratsan-tanana, rehefa midona ary amin'ny farany dia ampakarina kely dia rehefa misy an'ilay baolina kely dia eo indray ahetsiketsika ohatran'izao ilay ratsan-tanana, mampentana vehivavy iny ary rehefa hain'ny lahy mikitika anazy dia tsy maintsy tonga ny orgasme ny vehivavy. Rehefa reraka ny ratsan-tanan'ny lahy anankiroa ilay manao ohatran'izao dia afaka manao ohatr'izao dia atsangana lahy ohatr'izao indray ny ratsan-tanana dia miakatra moramora ohatr'izao indray ilay izy avy eo. Ohatr'izay ny atao mba hahatonga ny orgasme ny vehivavy. Vita izany ny milalao point G. Atao indray ny préliminaire, inona avy no tokony atao mba hampentana ilay vehivavy ho tonga ilay orgasme vehivavy dia miezaka ialahy mitady fomba aiza ny tiany madama, aiza daholo ireo faritra tiany madama. Eto amin'ny sofina, eto amin'ny tenda anankiroa eto, ny nono mila mikitika nono tsara ialahy, milalao nono tsara moramora, safosafoina, atao somary atao miadakadana ohatr'izao dia nonoina ihany koa dia ataon'ny lamosina atao aoriana ato, valahana eto ampovoany dia ny vody safosafoina, ny fe ary ny ato ambany-dranjo. Tsy maintsy hitan'ny lahy ary indrindra ny atao amin'ny tapory, rehefa mikitika tapory lahy dia tiany vehivavy koa ilay izy, fa hitan'ny lahy eo akaiky ihany koa madama hoe mankafy ve izy. Misy ny vehivavy sasany ohatra hoe mety ny fe no tiany, misy ny vehivavy sasany ohatra hoe ny tenda no tiany ary mila mifampiresaka tsara ianareo roa, resao izy hoe sao dia mba tokony izao ndraiky ny tokony ataontsika roa, sao dia mba tokony izao ndraiky ny fihetsika tokony atao. Mila mifampiresaka ianareo roa dia mety ilay izy avy eo. Tsy misy mahamenatra izany satria efa mpivady ianareo roa. Ny mifanoroka, atao ahoana ny mifanoroka? Rehefa mifanoroka dia mifanaikitra tsimoramora. Ity izany izao ilay izy dia mifanaikitra tsimoramora dia ampidirina moramora ny lelany dia afaka fampisintona moramora ohatran'izao, manaikitra ohatra, sintomina moramora ilay molotra eto izany, sintomina moramora dia afaka mifampisintona dia mifanakaiky indray avy eo dia manodidina izay mifanoroka izay ianareo roa dia mifampifanafosafy moramora ny nono, ny lahy manafosafy nono, madama koa manafosafy ny valahany lahy. Anisan'ny mankafy ihany koa ny vehivavy ao anatin'izay. Ary lahy dia mila mianatra manoroka vehivavy tsara ihany koa ialahy fa tsy vitany hoe mampiditra lataka be fotsiny. Ilay préliminaire no tena tsara tian'ny vehivavy, izay vao mientana izy. Raha maina be ilay foro tadio tsara fa lasa ratsy io dia hijaly koa madama avy eo. Dia izay izany mila mahay manoroka lisany, mila mitady point G dia manao préliminaire, manao fanenjika eraky ny trano ianareo roa, izay no atao dia mba mientana ny vehivavy avy eo. Ho an'ny vehivavy ngezangeza
Jereo tsara ilisan'izao le hoe atao amin'ny point G mitady eo. Ao anatin'izay ihany koa ela dia raha ohatra ngezangeza madama dia afaka raza fonon-taina izy avy eo. Fa adio ny mampirafy satria raha vao mampirafy ela tady tsara fa tsy entiny ilay ataonareo roa na andeha ambamilohanareo ary nareo. Mankasitraka tompoko.